Riavana malala rehetra amin'ny tompo mitobona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra azy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio riavako alahady 10 volana Septambra taona 2024 alahady 5 manaraka ny Trinité izay banjinantsika hatrany Lohahevitra manao hoe Mitoria teny amin'ny firenena rehetra. Ny AFF no mitarika antsika ny amin'izao fanompam-pivavahana izao. Mialohan'izany andeha ataontsika ny hira amin'ny tanan'ny firaisana. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fideratsika an'Andriamanitra dia indreo vakintsika ny salamo 5:50 dia ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Salamo 5:50 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Avia, aoka isika hioby ho an'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vakilampy famonjenantsika, aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiherana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra. Eo an-tany ny fitoeran'ny lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy ny nanao azy, ary ny tany maina dia niforon'ny tanany. Amen.
ombina mivavaka isika. Sotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Ary endrika fahatsaranao tokoa fiainanay rehetra. Isaoranay anao tompo ny fikahiana izay omenao anay. Dia izay fantatray sy izay tsy fantatray nefa dia iainanay isan'andro izany. Sotranao ihany koa izay tompo fa hainao ny tankina sy ny vimbiny. Ary niaro anay tsirairay avy ka tratra izao andro voalohany amin'ny herinandro izao indray izahay. Famindrapo vaovao tokoa tompo no nomenao anay, ka izany indrindra no mbola isaoranay ny anaranao masina. Ankehitriny izay tompo izay natsoa ny fitiavanao tonga eto amin'izao tranonao masina izao dia hidera hankalaza amin'ny voninahitra anao fa mendrika anao tokoa izany. Fa ny fiainanay ny tompo dia atokanay mandrakarivo ho fiderananao raha mbola velona koa izahay. Ankehitriny ary izay tompo manao izao fanompoana masina izao. Ny angatanay ny tompo dia mba hiasa ny hery fananao masina amin'izao fotoana izao mba namasina ny zavatra rehetra izay ho ataonay eto. Ary indrindrandrindra ihany koa izahay tsirairay avy mba hiasan'ny fananao masina mba ho vava ray, saina ray ary fanahy ray no entinay miara-midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Sitraka indrindra nefa tompo ny anakambana izany vavaka izany amin'ny vavaka tsara nampiananao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay ao izay aleganitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny aleganitra meona ny anasa azy ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola hafaly miarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mangataka ny ankizy sy ny tanora hitsangana. Hivavaka isika. Misaotranao izay ry Tompo Andriamanitra eo ny amin'ny fotoana rehetra izay omenao anay.
nahafahanao manokana tokoa ny fotoana ny ankizy sy ny tanora amin'ity anio ity, koa mangataka ny fanenao masina izay ombanay tsirairay avy, ahafahanay mandray izay tianao ambarany amin'ny teninao, ka ny fanenao masina ne hibitsika ao anatinay, ahafahanay tena mitahiry ny teninao, ka ny teninao tokoa nery Tompo anova ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, misaotra ray ho amen. Sokafantsika ny Baiboly ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany. Kolosianina toko voalohany ny andininy 8. Any amin'ny pejy 200 amin'ny testameta vaovao any raha mitovy ny baibolitsika. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky be, mafy be amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe izy no notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Amen. Petraka isika. Ity ten'Andriamanitra ity dia anisany ao anatin'ny mofinaina sekoly alahady izay tsy enjerintsika isam-bolana amin'ity volana Septambra ity zany dia io no tenin'Andriamanitra voatokana mba ho raisintsika sampana sekoly alahady ho anisany vatsindray mandritra nyity lohahevitra vaovao ity. Kristy koa no toriana amin'izao fandraisantsika ty tenin'Andriamanitra ity izao. Misy tantara kely iray entintsika anoanana izany tenin'Andriamanitra izany, dia ny tantarany dobo sy ny loharano, izany hoe resaka rano zany eto, misy loharano dia misy dobo. Ny resaka hono ny dobo sy ny loharano indray andro, dia ozy izy ny dobo hoe moramora ihany ianao raha loharano fa sao ritra eo, isan'andro zao dia mizara hatrany, mba mahaiza manangona fa ho lany eo inge io rano io dia ozy izy ny loharano hoe tsy loharano aho raha tsy mizara, efa mahaloharano ahy mihitsy ny manasoa ny olombelona, ny biby ary ny zava-maniry rehetra. Eny ariko, ho avy ny lohataona ozy ny dobo dia ho ritra eo ianao ny volana Septambra, ny Oktobra, ny Novambra, dia ho hitantsika fa ho ritra eo ianao ka ataonay dobo fimoezana fotsiny ianao, ary ho hitantsika eo raha aritra n'izany fizarana sy fiantrano izany ianao. Hay ve izay izany fotsiny hoy ny loharano. Miaina kely fotsiny aho fa ato anatiko ato efa misy fifaliana tsy mety ritra ary misy fiainana maharitra, misy hery tsy mety lany. Jereo anie aho izy ny dobo izao manangona, tsy mizara mihitsy, mivarina to amiko daholo na ny fako na ny rano madio na ny rano maloto, ay avokoa ireny ary tsy misy zaraiko. Hitako no maty avokoa ny trondro ozy ny loharano, ny trondro rehetra tao aminao sady donton'ny oron'ny olona amin'ny fofona izay ao anatin'ny ranonao, ianao efa tsy mahare izany fofona maimbo izany intsony, ary ataonao mpimamba ny zavaboary ao anatinao, mba mandiny ihany fa lasa lava-pako ianao fa tsy dobo fiompiana trondro intsony. Tsy afa-miemotra intsony aho hoy ny dobo, fa voky mandrezatra ary andosiran'ny olona, ka izay mahita dia mitsipodrora na mioka daholy. Tena malahelo aho sady manenina be tokoa. Ary ianao mba ahoana, dobo sa loharano? Lesona azo tsoantsika amin'izay ry havana dia ny olona mandoa ny trosa amin'ny filazaon-tsara dia mizara ny tenin'Andriamanitra foana, mizara ny teny fiainana mandrakariva, atipazo ny masonao ary hitazano ny fifaliana sy ny sa ary ny mponina rehetra eo amin'ny tendrombohitra izay nahazo ny loharano sy izay rehetra andalovan'ny loharano raha izara ny tenin'Andriamanitra ianao.
tsy mifidy olona sy antsoa sady tsy mandrotrosa amin'ny firenena rehetra ny olona velony fanahy masina. Ny olona manangona toriteny fotsiny fampianarana itsika sekoly alahady izay miandra sekoly alahady fotsiny fa tsy mizara amin'ireo namantsika ireo koa dia toy ny dobo fanangonana harena ka na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy ho mantsina ary tsy ahatsiaro ny fahasoavana sy ny fifaliana izay hoentin'izany tenin'Andriamanitra izany. Koa engany izao sy anao ho loharano izaran'i Jesosy Kristy mandrakariva. Amen. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra ho amintsika koa izany teny izany. Hiara hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tombandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Mibitsika aminay indray ny fanenao masina ankehitriny fa tokony toriteny amin'ny firenena rehetra izahay ary manaiky koa ankehitriny no tarianao. Koa ankehitriny ara dia manandram-bavaka izahay indrindra izay sampana sekoly alahady fa anao izany fitoriana izany amin'ny namanay, amin'ny mpiarabelona aminay ka ho ataonay fifaliana tokoa izany fitoriana ny teninao izany mba hampanjakanay fa Jesosy Kristy tokoa no ao anatinay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray o. Amen. Izao isika dia hamaky ny soratra masina sy hainy tenin'Andriamanitra. Koa sokafy ny baibolintsika ao amin'ny boky ny Salamo. Salamo 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 70. Salamo 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 70. Ny teny vakiako dia dikateny 9. Rehefa hita izany dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira firam-baovao ho an'ny Tompo, mihira ho an'ny Tompo ry tany rehetra, mihira ho an'ny Tompo misaora ny anarany, ambarao isan'andro ny vaovao mahafaly ny famonjeny, ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagaka nataony. Fa lehibe ny Tompo ka mendrika ho teraina indrindra sady matahotra, mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra. Ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa ny Tompo ny nanao lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahantsarantare no ao amin'ny fitoerany masina, ry firenena omeo ny Tompo, eny omeo voninahitra sy hery ny Tompo, omeo ny Tompo ny voninahitra ny anarany, manora fanatitra ka makanesy eo an-kianjany, miankofy eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra, lazao any amin'ny jentilisa fa ny Tompo no mpanjaka, ary izao rehetra izao dia mitoetra tsara ka tsy hihetsiketsika. Hitsara ny firenena amin'ny fahamarinana izy. Ny epistily ho an'ny Romanina, toko 5:10, vakina manomboka amin'ny andininy 4:10 ary atsahatra amin'ny andininy 2:20. Romanina toko 5:10, ny andininy 4:10 hatramin'ny 2:20. Izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao koa rahalahiko dia matokony aminareo fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray no ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompo-pivavahana amin'ny hitoriako ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa,
rehefa hanoamasininy fanahy masina ka dia manana izay ataoko rehare ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba ampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara ny Kristy koa dia nataoko voninahitro ny torin'ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa fandrao anovina eo ambonin'izay efa naoriny sasany aho fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilaza azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Filazantsara araka ny Matio toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 17. Matio toko 4 andiny 12 ka hatramin'ny 17 hovakiana eo am-pitsanganana. Ny nakanesan'i Jesosy tany Galilea amin'ny anaran'ny Tompo ary noho nireny Jesosy fa efa voasambotra Jaona dia lasa nakany Galilea izy ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaum izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany Zebulona sy Naftaly ka noho natao izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana Galilea tany jentilisa ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no hipisahan'ny fahazavana ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoroteny Jesosy ka nanao hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Yara ivavaka isika endre zany afalianay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino fa na dia mandalo safotofotom-piainana maro isan-karazany ary izahay dia mbola nomeninao ny teninao indray tamin'ity lahady maraina ity indray. Teninao ilay mitondra hery ho anay, teninao ilay mampatanjaka anay, teninao ilay mitondra fiavoazam-panahy ho anay. Koa dia miasa mahery ny fananao masina mba omba ny mpitory izay anambara aminay izay sitraponao tianao tanterahanay. Fananao masina ny hiasa mahery aminay tsirairay avy reto isam-batan'olona mba hahaizanay mandray izany teninao izany ary ahay hitory ny filazantsara amin'ny namanay ihany koa izahay. Ary ny fananao masina mahery hiasa mahery hitahiry ny finoana ao anatinay tsirairay avy reto ka hahaizanay mandray sy miaina izany teninao izany mba ho teny fiainana ao anay tokoa. Dia sandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo izay fiainana ao anay tokoa. Amin'ny anaranao no nandratanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Amen.
toerana. Ho aminao izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio toko fahaefatra. Matio toko fahaefatra ny andininy fahafito ambin'ny folo ho vakitsika. Matio toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo. Aminaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'izany andro zany dia nanomboka mitoroteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Nanomboka tamin'izany andro zany. Zavatra anankiroa no resahana rehefa nomboka hiasy Jesosy. Ny zavatra voalohany ilay izy niady tamin'ny fakapanahy nandresy ny devoly. Ny Jesosy ihany milaza hoe atao ahoana moa no handrobany olona mahery raha tsy afatotra ao aloha izy. Tamin'ny fakapanahy io zany Jesosy namatotra ny devoly tsy hanelingelina azy hiasa. Mandra-pahatonga ny andro hamahana azy indray dia hamononany Jesosy. Zay zany hoe tamin'izany andro zany vita le fakapanahy zany. Ny zany andro zany koa milaza hitantsika ny andininy faharoa ambin'ny folo, vakitsika andininy faharoa ambin'ny folo. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotry Jaona dia lasa nankany Galilea. Zay koa zany no marika faharoa fanomboka hiasy Jesosy voasambotra i Jaona. I Jaona manko teteza mita mampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. I Jaona dia Jaona mpanao batisa na Jaona Batista mampitohy koa ny mpaminany ny testamenta taloha amin'ny Jesosy. Izy ny mpaminany farany zany. Nisy fotoana tsy nisy mpaminany teo amin'ny Israely nandritra ny 700 taona. Nisy ndray tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa mitoroteny vitany azy ny samborony izy ho tapahan-doha atsoatsy. Izy ny mpialalana ny Jesosy, précurseur zany. Ka zay nataony Jaona io ataony Jesosy, hitoroteny izy ary ho samborona koa. Tamin'ny dindon'ny Jesosy zany i Jaona. Zay zany mahatonga miteny milaza hoe tamin'izany andro zany manomboka indray Jesosy toroteny satria tapitra ny amin'ny Jaona. Inona ny zavatra anankiroa manamarika amin'ny torotenin'i Jesosy? Tadi fa ny asa voalohany nataon'i Jesosy zany tsy fanasitranana akory na fanaovana fahagagana fa toroteny ary matetika dino zay. Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra anankiroa zany no votoatin'ny toroteny. Voalohany ny fibebahana, faharoa ny fanjakan'ny lanitra. Ary zay ny taravantsika toroteny tahaka nahoana moa ny toroteny nataon'i Jesosy izay tsy koa mitoroteny amin'ny firenena rehetra. Toroteny manambara fibebahana. Le teny hoe fibebahana dia anisy amin'ny teny sarotra faritina, polisemio izy nareo. Izy dia mety ilaza fiovana. Miova zany. Raha teo mainty mety miova fotsy. Convertir izy nareo. Raha santimetatra mety iova kilometatra. Dia izy koa milaza fivererana. Miverina, retourner zany. Izy koa dia mety milaza fifindrana, fikisahana. Mifindra zany. Ny fibebahana koa zany milaza fiovana ara-tsaina. Zao nany teny hoe meta io miova toe-tsaina zany, nosy na miova intelligent. Intelligence zany ny kitihana. Izy koa mety milaza fiovana ara-panahy. Maro be zany dikany teny hoe mibebaka zany. Fa tsy teny ray io hany no amalina azy. Fa saingy tsara nampafantatra antsika ary efa fantatsika raha teo fa samy hafa ny mifona sy ny mibebaka izay afangaron'ny olona hatranatrany. Ny mifona dia fihetsem-po. Mety mitomany ianao, mety mandoalika ianao, mety misento ianao, mety maneho fahavononana ianao, mety mitabataba ianao, mety mangina ianao. Mifona iny. Fa ny mibebaka le ataonao rehefa avy mifona.
satria ny bebaka dia asa tao ary zay le takiany Jesosy eto hoe fibebahana. Mibeba ianareo, misy zavatra hita maso zany. Ka raha ohatra ka manao an-dranomasy ianao mpiangonana ato amin'ny zavatra nataonao kanefa miverina mody ianao, mbola iny ihany nataonao ny bebaka ianao zay sa ny fona? Ny fona fotsiny ianao fa tsy ny bebaka. Raha misy indray zazakely anankiray ataontsika hoe nangala-pihinana dia voakapoko ny reniny izy, tsy nangala-pihinana ntsony izy, ny fona izy sa ny bebaka? Ny bebaka izy na dia tsy nahay ny fona azy. Ka inona ny teny ilain'Andriamanitra, le mifona sa le mibebaka? Kanefa dia le mifona amin'ny tena hain'ny olona, mahatonga azy tsy hivoatra amin'ny zavatra rehetra. Ny mifona amin'ny tena hain'ny olona. Ary izay no nahatonga Jesosy nandeha tany Galilea, nanomboana azy. Galilea zany tany maizina. I Galilea zany tsy jiosy ihany mipetraka ao fa misy jentilisa marobe, misy Siriana, misy Filistina, misy Kananita, misy Samaritana, reo mifangaro ao. Ary eo anatin'ny faritry Galilea rehefa miompoky soa ny olona. Tsy dia tiany olona any Jerusalema ny mankany, tsy voaro loatra ny lafiny ara-pivavahana satria arabe mankany an-dranomasina mandalo ao. Izay mahatonga azy hoe tany maizina ohatra reo tamin'ny jentilisa. Izay le hoe mila fahazavana. Bakitsika hoe nandinin'ny fahinana ambin'ny folo ahoana ho sisy. Ny olona izay mitoetra amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Ary izay mitoetra amin'ny tany alako ny fahafatesana no posahany fahazavana. Ny fibebahana dia mahatonga ny olona mikisaka avy ao amin'ny maizina mankao amin'ny mazava, avy amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fiainana. Raha vao tsy misy zavatra mikisa koa zany miova dia tsy mety. Ny toriteny zany dia tokony manova ny olona tsikelikely, manosika ny olona tsikelikely ho any amin'ny fahatsarana izy. Zay zany le fibebahana zany. Misy zavatra mikisaka ao ary izay toriteny manitsy zay no nataon'i Jesosy. Fibebahana andraisana fandraisena, andraisana famonjena, hialana amin'ny asa maty mankana amin'ny asa tsara. Ary zay le fibebahana zay. Ny fibebahana io teo amin'ny andron'ny filazantsara misy roa karazana ny tena fototra. Misy ny olona mila miova Andriamanitra mihitsy, tahaka ny jentilisa ho Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko 5:10 teo. Ny jentilisa manko izy nanompo sampy miova Andriamanitra mihitsy izy. Fibebahana ataony zany dia miala amin'ny sampy mankao amin'ny Jesosy. Ny jiosy indray manao fibebahana fa hafa kely ny azy satria izy efa mino an' Jehova, mino an'Andriamanitra izy. Fa ny fibebahana ataony zany dia mila mino an' Jesosy izy, satria izy tsy nino an' Jesosy. Ny fibebahana koa teo amin'ny kristianina taten'ny Paoly amin'ny Roma dia misy fiovam-piaina koa, satria mety efa mino an' Jesosy le olona fa mbola misy zavatra tsy resiny ao amin'ny fiainany ao. Izay le ilana fibebahana. Fibebahana zany dia asa mitohy eo amin'ny olona, misy karazany maro izy. Ao hoe mila miova Andriamanitra mihitsy, ao zany mila miova toe-tsaina mihitsy, satria milaza fiverenana koa zany ray anatsimo izy dia tokony mankaiza indray mianavaratra indray zany sa manona moa zany mifanotra amin'ny atsimo moa. Fa misy manko ny olona mandeha nenanerana io. Le eto zany le hoe tena miova mihitsy zany zay le tena fibebahana. Misy zavatra miova tanteraka zany ao anatin'ny olona, ary mikisaka tsikelikely, hafa indray no iadiana, hafa indray zany ny fiovana takina. Ny kristiana zany dia olona miova, miavao hatrany. Ahoana izy Paoly apôstôly? Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Misy zavatra efa ilaozana zany eo amin'ny fiainana. Ary zay le fibebahana zay. Fa misy indray ny olona vao manomboka, vao mianatra amin'ny Kristy mihitsy izy, vavaka amin'ny Kristy, vao niala tamin'ny sampy izy dia manompo an'i Kristy, tahaka reto jentilisa tamin'ny Roma reto izay
amin'ny Romanina toko 10 teo mbola vao manao fanatitra velona misy karazany zany le fibebahana ary io amin'ny asina apôstôly toko 2 izay andro Pentekosta zany dia raha mitanina koa hoe inona no zavatra voalohany nataon'ny apôstôly rehefa tonga ny fanahy masina ary matetika dino zay ny olona zany mieritreritra foana hoe fahagagana fanasitanana ny mandeha aloha fa rehefa tonga ny andro Pentekosta azo ny fanahy masina dia ny zavatra voalohany nataon'ny apôstôly dia nitory-teny izy zay ny mazava-dehibe nitory-teny izy ary rehefa nitory-teny izy dia hitatsika ny valiny vakitsika ny asina apôstôly toko 2 andininy fa 7:30 hatramin'ny fa 7:30 andininy fa 7:30 hatramin'ny fa 7:30 vakitsika aminaran'ny tompo ary nandreza aminy dia voatsilona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly hoe inona no ataonay ary Petera taminy mibeba ary ka samy atao batisa aminaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezina dia ny fanahy masina fa miteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony Jehovah Andriamanitsika anatiny fibebahana aloha Petera dia manao sakrameta dia mahazo famelan-keloka mandray ny fanahy masina ary zay mahatonga an' Jesosy nitory teny voalohany Jesosy dia mibebaha miova mikisaka na amin'ny alalan'ny sainao na amin'ny alalan'ny fanahinao ary zay zany nasehon'ny Jesosy mihitsy zay mahatonga Jesosy nifindra toerana mihitsy izy nanehoany fa mila mikisaka amin'ny olona nifindra ny alatany Nazareta izy nankany Kapernaum raha tsisy zavatra mikisaka zany amin'ny olona ao tsy nibebaka izy fa ny fibebahana zany maritana zavatra maro amin'ny fiainana fiovana fiverenana ny fiovana toetsaina ny fiovana amin'ny ara-panahy zavatra maro zany dia misy fikisana fa ny zavatra faharoa tenen'i Jesosy dia hoe mibebaha ianareo fefa maninona ho sisy akaiky ny fanjakan'ny lanitra tsy hoe mibebaka dia mijanona eo fa mila miaina le fanjakan'ny lanitra fanjakan'Andriamanitra ihany ny fanjakan'ny lanitra io fanjakan'ny lanitra io dia fahavalo ny fanjaka amin'ny devoly ary zay mahatonga ny devoly tsy maintsy nahilika aloha mba hitorian'i Jesosy ny fanjakan'ny lanitra zay tahaka ny voatsinapy kely izy nefa lehibe mitovy amin'ny hazo ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny rato tarina angonina daholo anatin'ny fanjakan'ny lanitra ao amin'ny olona fa rehefa tonga rian-tanety fidina zay tsara raisina zay ratsy arina ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny vatosoa hita amin'ny olona ka namidina avokoa ny vatosoa rehetra nanana amin'ny tao satria mpandrato vola vatosoa izy namidiny fa ty anankiray ty valeur inestimable ity aminy ho alaiko ny fanjakan'ny lanitra izy dia tahaka ny arena feno dia hita amin'ny olona dia nividiny mihitsy le tany mo anazy le arena ao anatiny izay fanjakan'ny lanitra zay no tenenin'i Jesosy eto le olona mibebaka dia mila miditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra io fanjakan'ny lanitra iny nefa sady ankehitriny no avy ny fanjakan'ny lanitra zany dia mifanosina amin'ny fanjakan'ny tany misy monde parallèle zany ao anatiny ao dia io moa ny zanak'olombelona moa zany dia miezaka mafy hitady an'io amin'ny fondra scientifique zay mahatonga zareo mitady mamorona ny hoe machine remonter le temps sinsisy misy trou mankany amin'ny l'univers tsy hita maso amin'ny tany eto ka ho tadiaviny sinsisy fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza ho Jesosy ao amponareo fanjakan'ny lanitra efa iainantsika sady ety an-tany ny fiangonana dia endriky ny fanjakan'ny lanitra zay maharato azy tafiditra ao daholo na ny tsara na ny ratsy fa rehefa tody ary amin'ny farany dia arina ny ratsy fa ny fanjakan'ny lanitra koa dia mbola ho avy ary ny mahafazy mbola ho avy fa mibaiko ny fiainanao raha vao tsy baiko ny fanjakan'ny lanitra ho avy ny fiainanao dia tsy kristianina ianao
satria zany kristiana zany dia ponina amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jereny mivavaka ny ampianaran'ny tompo miankina amin'ny fanjakan'ny lanitra daholy ny ataka rehetra ao anatin'ny mivavaka ny ampianaran'ny tompo. Voa masina eny naranao izy dia ahoana mitohiny ho tonga neny fanjakanao zay vao ataony sitrapona zay vao meo anay ny amina zay hoe arovo zahay ny fanjakan'ny lanitra ho avy ny baiko ankehitriny. I dia mifanohitra amin'ny toe-tsaina filozofika sy toe-tsaina nentim-paharazana. Ny toe-tsaina filozofika sy nentim-paharazana dia ny lasa foana no mibaiko ny ankehitriny, indrindra fa ny malagasy. Ny malagasy rehefa mifidy zavatra dia le taloha foana fidiny na ao am-piangonana aiza n'aiza tabidio zay kely ny sansazonao raha vaovaonao milatsaka amin'ny zavatra satria le taloha ihany ny taloha. Zay mahatonga ny ankizy raha vao midona ny reniny no antsony satria ny reniny ny taloha. Zay mahatonga ny malagasy rehefa mandositra dia mandositra mankaizy any anaty ala satria tany izy taloha. Dia zay mahatonga azy mivavaka amin'ny razana satria le razana no taloha ary ny tanina raha tanin'izy. Ary zay mahatonga azy tsy mitodika amin'ny hoavy fa mitodika amin'ny passé tamin'ny razany dia zay ianao dia zay fa tsy tanin-janaka mihitsy. Zay mahatonga azy tsy mahay mitsinjo ny taranaka-rina satria tanin'ny razany, ny razana efa maty efa tsy eo fa tsy tanin-janaka mihitsy io. Dia zay zany mahatonga azy mila mitorona 360 degré zany izy vao mandroso satria na ny filazam-potoana ary tsy ho azoko angainao anarina any aiza le arina. Dia rehefa mandroso zany izy mankaiza mbola androso zay anarina any anarina mankaiza moa izy ty. Na ny fiteny ny zavatra rehetra zany dia mitodika anarina daholo izy. Baikoa ny passé. Ny toe-tsaina filozofika koa misy atao hoe cause effet. Ny cause foana mandeha aloha vao ny effet zany ny cause zay ny atao hoe cause première hozy nareo na. Dia io zany hoe matoa misy setroka dia inona ny nisy taloha afo. Zay any ny filozofia zany misy afo io. Matoa vao tsy tona ny tongotra ao nisy inona tao taloha nisy vato tao taloha zany. Zay zany ny eo zany ao anatiny zay zany le izy. Zay ny fandehany. Fa ny fanjakan'ny lanitra tsy manao an'izany ny fanjakan'ny lanitra mbola ho avy ny mibaiko ny fiainan'ny kristianina. Ny fanjakan'ny lanitra mbola ho avy na tonga anao natao batisa atsika be le izy. Ny fanjakan'ny lanitra mbola ho avy nampisy an'ity chapelle ity. Ny fanjakan'ny lanitra mbola ho avy mampisy pastera eo. Ny fanjakan'ny lanitra mbola ho avy mahatonga anao tonga ato am-piangonana fa tsy ny passé anao. Ny zavatra rehetra atao zany dia mitsiro ny fanjakan'ny lanitra io na mividy fitaovana na mividy inona izy fanjakan'ny lanitra mbola ho avy. Ny efeny zany mitonga aloha ny ovafoa mibebaka satria ho avy ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny dikany mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny anazy zany ny effet mandeha aloha fa tsy ny cause. Zay ny théologie zay. Efa miako aty amin'ny fiainako io fanjakan'ny lanitra io mahatonga anay mianakavy miova mahatonga manaja olona ary raha vao tsy ny fanjakan'ny lanitra io ny ainanao tsy fanjaka amin'ny tany ary tsy hainao koa miaina azy. Ny fanjakan'ny lanitra zany ngeza rehefa hainao manaja ny lalàna ny fanjakan'ny lanitra tsisy dikany aminao manaja ny lalàna ny fanjakan'ny tany. Tsisy dikany aminao manao ny tenenina hoe aza mangalatra aza manao kolikoly arovo ny tontolo iainana satria ny fanjakan'ny lanitra ambony no zany efa mampianatra anao an'izany rehetra zany amin'ny Jehovah amin'ny tany zay rehetra ho aminy. Zay ny tenenina. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho somban'Andriamanitra koa izy. Ary zay fa mahavoly ny olona zany sady tsy hainy ny lalàna ny fanjakan'ny lanitra no tsy hajainy ny lalàna ety an-tany. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia ampy anajanao ny lalàna rehetra ety an-tany tsy mila tenenina akory ianao satria ny fanjakan'ny lanitra zany kely sady ngeza be ao amin'ny fiainanao. Io ny mibaiko ny ataonao rehetra. Io ny mibaiko ny tokony ataonao amin'ny havanao, amin'ny namanao, amin'ny vadinao, amin'ny fiangonanao. Tadio nefa ny fanjakan'ny lanitra tsy manaraka ny lojikan'ny olombelona. Amin'ny lojikan'ny olombelona zay tiay amin'ny tiako fa ny lojikan'ny fanjakan'ny lanitra tiavany fahavalinao manao vasoa amin'izay manenjika anao. Zay ny lojikan'ny fanjakan'ny lanitra zay. Ka io fanjakan'ny lanitra io zany no santarina ety an-tany amin'ny alalan'ny fiovam-potsika,
fifanasoavatsika amin'ny fanasitranana zay fansantarin'i Jesosy fandroana ny maizina ety an-tany ifanjakany lanitra ka raha manantsika hoe mahoana mitoriteny amin'ny firenena mitoriteny kristianina nasehon'i Jesosy fibebahana sy ny fanjakany lanitra zay ny zavatra misy eo zany ireo zavatra anankiroa ireo zany a ny tena toriteny tsy maintsy manova olona mitoriteny manakisaka olona mety ho tsy tian'ny olona le fiovana fa Andriamanitra manova io ary ny faharoa dia hoe ampianary ny olona iaina zany fanjakany lanitra izany ino tokony baiko ny fiainany ny fianarany ny asany ny fitondrany ny ankonany ary rehefa hainao miaina amin'ny fanjakany lanitra tsisy dikany aminao manaja ny fahamarinana ety an-tany satria ny fahamarinana araka ny fanjakany lanitra ambony lavitra noho ny fahamarinana ety an-tany tsy mila ampianarana ny lalàna akory ianao satria ao anatin'ny poniny ny fanjakany lanitra ny fanosiny ety an-tany zany ny fanjakana akory ireo ary indraindray mifampiditra indraindray koa mifanohitra satria ny fanjakana ety an-tany dia dira amin'ny divoly sy ny zavatra maro samihafa satria izy nandrina n'izao tontolo izao ka raha miaintsika amin'ny toriteny kristianina avy eo amin'ny maizina mankao amin'ny mazava zay le fibebahana avy eo amin'ny fahafatesana mankao amin'ny fiainana dia miaina zany fanjakan'Andriamanitra zany tsika na dia mbola ety ambonin'ny tany azy fa ny tompo efa manjaka an'andanitra izy ny manome anao zany fiainana mandrakizay zany dia ny mbola ety amin'ny tany fifaliana tsy hananany hafa ny ianao fiadanana tsy hananany hafa ianao satria tsy ny olona rehetra ny mahay mandray izany fanjakan'ny lanitra izany fa zay nitolorana azy ihany efa nitolorana an'izany ianao tany mafy ny ananao mba tsy hisy hiaka ny satry-boninahitra ao man'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Vavaka isika ry rainay izay any an-danitro miondrika eto anatrehanao zahay vao nahareny sitraponao zay mitaonana hijoro vavolombelona amin'ny olona rehetra eny hatramin'ny firenena rehetra mihitsy aza nambaranao taminay fa ny fitoriana ny teninao dia fitaomana ny olona ho amin'ny fibebahana sy ho amin'ny fanjakany lanitra izay tena takiana ho Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona satria io no mariky ny fikisahana ho amin'ny tsara nefa tsy mijamina ho an'ny fibebahana fotsiny ihany fa ny fiainana amin'ny fanjakany lanitra ihany koa zay efa iainana ankehitriny no avy malona izany sitraponao zany tompo dia menatra sy mangay ahy izahay satria miariary ny fahadisoanay sy ny mahampanotanahy fa tsy miaina amin'ny fibebahana izahay fa mijanona amin'ny fifonana fotsiny ihany ary tsy mahay miaina amin'ny lalàn'ny fanjakany lanitra fa miaina amin'ny lojika n'olombelona koa raha manisa heloka ianao Andriamanitro dia tsy misy na dia iray akory azy izahay tafajoro eo anoloanao ka mangataka aminao izahay ray masino mamindra fo aminay tantano izahay hiara-mandeha aminao ka ny rahan'i Jesosy zanakao any hanadio anay hanafaka anay amin'ny ota rehetra avaozy ny fanahinay ho fonena ny fanahinao masina mba hahatonga anay ho tena sa hitory ny teny sy hijoro vavolombelona marina amin'ny firenena rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.
tsika izay mibebaka marina tokoa ary vonina iaina izay mifanjakan'Andriamanitra izany mitsangana andray ny teny soamafaly fa mafa amin'ny fahotantsika izy. Hoe ny Tompo, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zarana tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa hamonjy izao tontolo izao. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa kokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo samy amin'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Horaintsika ny hira voalahatra hifalitsika amin'izany famelan-keloka izany. Mipetraka ianareo. Ndesika iombona mivavaka fangatahana. Ry Andriamanitra rainay io, ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, ianao fanahy masina izay mampianatra anay hivavaka, mangataka aminao izahay mba hijerenao ireo mpitory filazantsara maneran-tany, na ny eto amin'ny firenena izany na any amin'ny firenena hafa. Tsy mora tokoa ny asa, be ireo mpanakasakana, be ireo asan'ny maizina izay mitondra ny akamaroan'ny olona ho amin'ny fahaverezana. Nefa ho amin'ny fanjakana ao Andriamanitra no irinao an'ny olona rehetra. Ka dia mangataka ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay mba ho tanteraka araka ny tokony ho izy, azony rehetra mandova izany fanjakan'Andriamanitra izay efa nampanantenay no andro izao mino azy rehetra. Tondram-bavaka koa izahay ankehitriny ho an'ireo marary rehetra ao anatin'ny fangirifiriana mafy, ka takona aminy ianao Andriamanitra. Mangataka izahay mba hitsidihanao an'izy ireny, hikitihanao ny fony mba hitodika aminao Andriamanitra. Mety misy ny efa akaiky ny fahafatesana, ary izany indrindra ny tokony hitoriana filazantsara amin'izy ireny mba azon'izy ireny antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka dia mangataka aminao izahay Andriamanitra mpanasitrano, efa nanasitrana aretina maro ianao ka dia ianao nikasika ny loharanona aretina, atonga ny marary rehetra indray ahita fahasalamana vaovao. Kehitriny koa izahay dia mitondram-bavaka n'ireo manam-pifaliana rehetra izay nitombo taona tamin'ity anio ity. Ianao no ampitombo fahasalamana, hery sy tanjaka ahafahany mahavita ny hazakazaka izay iainany ety an-tany ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ianao Andriamanitra tanteraka izay tokony ho azy rehetra. Izany izay rehetra tsy voatononay ry Tompo. Na dia tsy manonona koa ary mivavanay dia fantatray fa fantatrao ny mahasoa sy mahatsara anay, ka dia apetrakay aminao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
dia isika ry havana hitsangana hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana faharoa. Fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana faharoa manao hoe isika minan'Andriamanitra ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny tsitsitsita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraka indray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra, izona riana tsipitsizao, olombelona sady famonjainantsika, enidina avy any an-danitra izy, izay nataony masina tamin'ny fitsiny, dia tonga olona izy. Mbola tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotanantsika, tamin'ny nanam-pahamponto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsaina tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ka fitanavana indray. Nafany ny finindray amin'ny voninahitra, ny tsara ny velona sy ny maty. Izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Mpaminany, isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky amin'ny batisa iray ho fananan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havana. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Toy izao indray vaovao iray izao marain'izao avy amin'ny tandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ampatsiahivina ny sampana rehetra sy ny fikambanana dia izao amin'ny famolavolana ny 3T 420 anatanteraka famangina ny fikambanana diakona sy loholona ao aorianan'izao fanompam-pavahana izao atao tom-piangonana ihany mahakasika na niditra hopitaly sy terabao. Andray fitenenana ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ao aorian'izao vaovao izao. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Iangaviana mba hijanona ny mpikambana rehetra rehefa mirava ny fiangonana izao marain'izao fa misy zavatra dinihana maika, misaotra amin'ny fiara-miasa sy ny fanoloran-tenanao. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Tosa somatsara ny alimbavaka izay nitanterahan'ny sampana ny zoma 8 septambra lasa teo. Isaoran'Andriamanitra no ny amin'izany, isaorana ihany koa mpitandrina ny sampanasa sy ny fikambanana, ary isika fiangonana tonga namaly ny antso sy ny farimbona taminay ho fanatanterahana izany, ary indrindra isika mpikambana rehetra izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fanatanterahana izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Amin'ny alahady herin'ny anio 17 septambra 2020 dia anjaran'ny sampana sekoly alahady manatanteraka ny asa fanompoana any Manjakandriana. Mbola afaka ataony misoratra anarana any amin'ny mpampianatra. Ho an'ireo izay andeha ny fiaingana eto am-piangonana amin'ny fitora maraina ary ny fiverenana amin'ny 5:00. Ny zavatra entina, baiboly sy firana, fitaovam-pihinanana, rakitra, rano fisotro. Ny tenue anaovana ho an'ny ankizy, ho an'ny mpianatra tenue maitso, ho an'ny mpampianatra kosa polo fotsy, jupe maitso. Ho an'ny rantsana tankeza tsy misy ny fianaran-kira anio hariva fa mitokosa izany amin'ny herin'ny anio. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoza ao anay noho ny fahavitan'ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny fanambadianay araka fomba kristianina, dia faly izahay manolotra rakim-pisaorana atolotra ho ampitandrina Rakotojafy Mikaela ary ho fanohanana ny asa fitoriana ny asa filazantsara.
Rakim-pisaorana isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva amin'ny fiderana azy. Salamo 4:30 ny andininy voalohany. Misaotra anao ary Tompo, fanampianao taona iraindray ny fahavelomako, hapetrako aminao mandrakariva ny fiainako. Indro manolotra rakim-pisaorana ho an'ny Safif. Rakim-pisaorana matoky anao aho, matoky anao. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny Sampana Tanora. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30 ny andininy 5. Rakim-pisaorana ho atolotra amin'ny pasteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗏 mianakavy. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana anareo fa niava malalanay 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 rabe zaka Joel gendarme retraité dia nantsony ray ody any aminy alakamisy 7 septambra rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Raharsolo Minoasina, ny zanany Rajoely manjaka nomena sy nekena. Ndray tapo aminy, ndray tapo amin'ny vadiny ny fiangonana chapelle militaire Paibe, ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗏 Ambohinorina Sabotsina Mena, ny kazerna Fort du Chêne. Nofo mangatsikany dia hialo amin'ny lo C 23 terre 2 Ambohibosary ny alahady 10 septambra amin'ny 12 sasany ary entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny chapelle militaire Paibe amin'ny 2 ora. Avy eo dia entina eny amin'ny fasan-drazany eny Vinilina Ambohidrapeto. Sambatra maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay Andriamaefa Jean Fidèle dia nodimandry ny alahady 3 septambra rehefa nivahiny enina amin'ny 30 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakoto Firinga Haingo Faniry Masiharinjanahary ny aina Saoby, ny zanany Andriamaefa Mano, ny reniny Ndrafozany ndray tapo aminy fianakaviana manontolo, ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗏 Beravina, ny fiangonana EM Anjanaminovola, ny faculté de théologie Ambatonakanga, ny fokotany Ambodiakondro, nofony dialo amin'ny tranony Lopé 225 Akorondrano ny alarobia 9 septambra amin'ny 12 ora entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗏 Beravina Betela amin'ny 2 ora alohan'ny antrihana azy ao amin'ny fasan-drazany eny Beravina Finangy. Amin'ny finoana fitsanganany tena maty no ampandrenesana antsika fiangonana ny fidimandry ny Roby Gérard Albert ny sabotsy 2 septambra tany Versailles. Hoy ny vadiny, ny zanany, ny fianakaviana manontolo. Izy ny fitondranam-bavaka ny fianakaviana ny lahady 10 septambra amin'ny 12 sasany eto amin'ny chapelle militaire amin'ny Paibe. Dia toy izay indray vaovao iray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarahaba antsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonana. Sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara. Raha farintana tsotsotra na farintana fohifohy dia hoe tsy fikambanana ny sampanasa, tsy sampana ihany koa izy, fa sehatra irotsan'ny mpino 𝗧𝗥𝗜𝗏 ary fanatanterahana miaraka ny iraka lehibe nampanirahan'ny Tompo hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny mpino rehetra eto amin'ny fiangonana dia lazaina fa mpikambana ao anatin'ny sampanasa, ireo mpino rehetra vita batisa izany. Manana birao ihany koa ny sampanasa izay mamolavola sy mitarika ny asa rehetra izay etaeta ho an'ny fiangonana. Ao anatin'izany ny tafika masina, na tafika masina anatiny izany na tafika masina ivelany. Manana komity ihany koa ny sampanasa izay ahitana ireo tompon'andraikitra ara-panahy amin'ny sampana dia mpikambana ao anatin'ny komitin'ny sampanasa avokoa. Vaovao manaraka dia ny fivorian'ny sampanasa dia tanterahana isaky ny alahady 7 volana eto amin'ny toerana ihany
ka nentanana antsika rehetra pino eto amin'ny fiangonana mba ho tonga hanatrika izany. Zavatra maro no hita ao anatin'ny fivorian'ny sampanasa, misy ny fampianarana, misy ny fifampizarana, ao anatin'izany ny fianarana mitory-teny, ny fianarana mitarika liturjia ary ny fifampizarana maro samihafa. Koa manentana antsika ny sampanasa mba hampitombo ny finoantsika ary handalina bebe kokoa amin'ny finoana mba ho tonga ao anatin'izany sampanasa izany. Amin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny fivoriam-ben'ny sampanasa izany dia ahitana sy anaovana ny rojo-bavaka na vavaka ho an'ireo tokantrano izay nanaovana tafika masina farany teo tany 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 tsiroany mandidy, dia manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany fotoana izany. Manaraka ihany koa ny sampanasa tsy manana fitadiavam-bola raikitra toy ny sampana rehetra fa mivelona amin'ny fahafoizana, mivelona amin'ny fahafoizana ho an'ny tsiraray izany, na fahafoizana omen'ny fiangonana, na fahafoizana ho an'ny olona tsara sitrapo. Izay no iveloman'ny sampanasa. Dia manentana antsika fiangonana ny sampanasa mba hirotsaka bebe kokoa amin'ny fandalinana teny soratra masina. Manandriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen. Fifaliana ho antsika nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadiana reto avantsika rakotonirina tokomandro Lukasy raha 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 miangotiana maya raha ozy ireo dia hitsangana. Reo izy ireo dia mivavaka sy miaraba anareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Mahazo toerana. Misy kristianana amintsika marary mila raha zany izy ireo. Dia izay vonina nome raha zany dia manatona ny birao ny fiangonana amin'ny dorikasy zany amin'ny fifandraisana. Mila raha zany olona anankiroa ny ilaindry ireo. Ny fiainam-panahy na ny club English, ny community service zany amin'ny heriny amin'ny 17 Septambra zao zany manaza antsika rehetra zany amin'ny fandiniana ny bokin'ny Malaky, contering Malaky. Zay zany no atao amin'io zany dia manaza antsika rehetra zareo. Nisy fianakaviana nanolotra vatapaty zany aorina ao zany hitantsika aorina ao. Efa nisy ny santatra izy so matahotra ianao ankao. Misy manko ny olona matahatra hoe vatapaty vaovao mididitra ao le olona ge misy matahatapony ka tsy matahatra so ny fa efa nisy ny santatra le izy. Dia isaorantsika izany fianakaviana izany. Maro koa ny fianakaviana manamanjoa ankehitriny eto amin'ny chapelle dia mitondra mbavaka azy ireny isika. Ny misy vaovao zany eto amintsika dia angatahana président tarika antsika amin'izany. Dia mbola mpitombona amintsika ny fiadanana ary ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ilana tsiny fa somary fariparina ny feo. Araka ny voalazan'ny iray aman-dreny mpitandrina dia misy moa ny vaovao izay fampizarana amintsika rehetra dia ny fahazahoana tokantrano ny iray aman-dreny mpitandrina izay mizatra raha eto amintsika. Dia mba miangavy azy ireo, miangavy azy mivady hiakatra ety amin'ny altara ho arabain'ny fiangonana. Eny ary nahasaroantsika moa tamin'ny nanolotra ny mpitandrina mpizatra raha teto ny iray aman-dreny mpitandrina Lohahevitra Mikaela dia nilaza hoe io izy fa dia efa misy fofony ozy izy ka dia efa tsy fofony tsony zany izy amin'izao fa tena vady saotra n'Andriamanitra fa dia totosa somatsara ny mariazy ny izy mivady ka dia amin'ny anarany iray aman-dreny mpitandrina ary izy mivady ny birao fiangonana ny diakona sy ny loholona ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana ary ny fiangonana ray manontolo dia miarabanareo ny fiangonana amin'izao nazahoana ny tokantrano izao
dia mivavaka nareo hatrany ny fiangonana mba haritra hatramin'ny farany arak'izay fanekenareo zay efa natao teo anatrehan'ny tompo ary hazo dimby sy fara ary fanambina aminareo ary Jesosy Kristy ny iaina hiaraka aminareo ao anatin'izany fiaina tokantrano izany. Dia manarak'izany ho mariky ny fifaliana sy ny fitiavana dia manolotra valopy tsodrano anareo mivady ny fiangonana kely dia kely izy iny tompoko fa dia mbola mari-pitiavana ihany ary mbola fitiavana ihany koa no amenonay azy ireo fa dia mahareta hatramin'ny farany. Rehefa avy eo moa ny fiangonana mbola iarabanareo amin'ny alalan'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny sampana. Na izany dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka izany tokantranonareo izany. Ivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra amin'ny pastera tahina mivady menao zany tokantrano zany no masininao. Tatanazy ireo ianao milalina iarany misoratra amin'izao. Tsy izy ireo ihany fa zay tokantrano rehetra nao masinina amin'ny volana ity ianao Andriamanitra hitatana hivimbina hanome ny fifaliana ifanoran'ny mpivady. Ataovy mahery amin'ny teny sy amin'ny asa ary indrindrandrindra koa nantsonao an-tanimbolobokao izy ireo hiasa mikery sy ampahatanjaha. Ary ianao Andriamanitra ampiraisaina azy amin'ny zavatra rehetra ka hijoro hatramin'ny farany miaraka aminao. Misaotra tompony amin'ny fahasoavanao fa amin'ny fitiavanao kosa sy ny tsodranao amin'ny tokantranon'izy ireo. Amen. Ia dia ireo zany neny ny fiangonana zay hiara-iasa aminareo. Ianao moa zao vao hitanay eto satria zay vao tena vady ara-dalàna amin'ny fiangonana ianareo ka dia aza misalasala ny mifanatona ary miara-miasa amin'ny fiangonana. Dia miangavy ny ray aman-dreny mpitandrina ny filoam-boninahitra ny baron'ny fiangonana ary ny filohan'ny sampana na ny solitenany omba ambady iara-bazy mivady tompo. Nisy nanao mariage tatsy zany dia le stagiaire be mpiarahaba be izy rehefa nanao mariage izy tsisy ny arahaba azy intsony zareo. toerana ianareo raisitsika mitehaka izy roa zany.
I ramatoa faneva zany na neny faneva zany ny fiantso azy a faneva ny fiantso azy sodra tompo iroso amin'ny rakitra isika io ny dikona io ny antokopira andamina ny amin'ny
indra ataontsika ny hira mialohan'ny tsodrano sy aorian'ny tsodrano. Tsodrano zay atolotra somena anareo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niatra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Mibeba ianareo fa efa nkaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misy ny famangina manjoa